Alors ny amaranagna tegna amaranagna farany dia atao zegny misy famintinagna izy ndraiky mbola baiboly fa zegny milaza ilay famintinagna. Dia ny Matthieu 5:20 andininy jiaby zegny karazagna mafehy raha jiaby novolagniletry zay hitakabo zegny raha jiaby. Leo hevitry ilay farany tao zegny dia hoe mankôry zegny ny fomba nanambaran'i Jesosy Kristy ny tegnany rehefa ho avy izy tompony agny lesy ty zegny mivolagna aketo fa tsy resaka faminaniagna eky. Izy lesy ty mivolagna hoe ohatrohatrozao zao zegny ny fizotran'ny fahatongavako aketo. Dia zahavantsika zegny valiagna agnatin'ny Matthieu 5:20 andininy jiaby. Ino aby zegny famantarana isan-karazany hita alohan'ny hahatongavan'i Jesosy. Reto aby ny famantarana misy izay voalaza agnatin'ny Matthieu 5:20. Voalohany, misy olo hamitaka. Maro zegny ny mpamitaka hozy izy agny amin'ny voalaza agny amin'ny 5. Alors ny hahatongavan'i Jesosy zegny tsy maintsy misy olo hilaza hoe izaho no Kristy ary hamitaka amin'ny fomba maro samihafa izy. Ary tsy voatery ara-pivavahana fogna, resaka fitapitaka ataon'olo amin'ny andro kely dia efa agnatiny aby zegny. Manzegny resaka fitaka zegny. Dia koa fa mahatsapa zegny tsy koa misy fitaka dia efa agnatiny hoe magnambara fa ho avy izy. Dia faharoa, handre resaka ady atsika hozy izy filazagna ady. Mbola mandiny fa magnarakaraky azy akaby misy zegny. Dia atsika amin'ny andro kely mba fa maharegny zegny. Misy hoe Iran hiady agny États-Unis, ny Israely handeha hanafika agny Egypta. Mandregny karazagny filazagna ady isan-karazany atsika agnatin'ny famantaragna aby zegny. Dia mbola misy famantarana koa hisy mosary hozy izy, hisy horohoron-tany. Voalaza aby zegny agnisan'ny famantaragna. Koa mbola tsy mandalo zegny dika zegny mbola tsy ho avy izy. Ary hatreto atsika mavanja olo koa mbola nivolagna hoe tsara naregny laizan'ny mosary na Madagasikara fa finisy Kereo agny atsimo agny. Dia ve resaka horohoron-tany efa firy zay horohoron-tany tagny an-dafy tagny efa presque 100 taogno misy aby. Dika zegny efa nipoitra koa famantaragna mariky. Ny famantaragna magnaraka koa mihosy fahoriagna izy aloha zay vao tonga Jesosy Kristy agny amin'ny 15 tapany farany misy zegny. Maro ny vonony amin'ny fepitoagna io hozy izy agny amin'ny 15 sy ny 10 ataontsika zegny hoe maro ny vonony henjehiny devoly sy ny 666 ny karazany zegny. Dia ho halan'ny olona ianareo noho ny anarako hozy izy zegny hoe koa mbola tsy nahatsapany enjehiny zegny atsika mbola tsy tonga fogna Jesosy. Dia koa fa mitranga raha beke zegny tokony tonga saigny koa atsika fa efa agnatin'le andro fahoriagna le lazaigny eky amin'ny 19 satria milaza zegny izy amin'ny 15 sy ny 10 zegny hoe tokony tohizagna vakigny 8, 9, 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izany rehetra izany no fiandohoan'ny fahoriana, ary dia hatolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonoiny, ary ho hala amin'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako, ary amin'izany andro zany dia ho tafitonina ny maro ary hifampiampanga sy hifankahala izy. Zegny hoe zay le hoe hifampiampanga hifankahala ao agnatiny aby. Dia mbola agnatin'ny famantaragna koa zegny alohan'ny hatongavany misy mpaminagny sandiko, hisy mpaminagny sandiko ary hisy hamitaka olo maro. Ny mpaminagny sandiko agny amin'ny 10 ndako milaza zegny. Zegny hoe zegny i mpaminagny sandiko izy maro zegny activité-ndraha hitsabony amintsika olombelogna aketo. Ary mpaminagny sandiko zegny amizao efa misy e. Za tsy ilazagna olo foana atsika mety efa mahavaly efa nisy mpaminagny sandiko ary mbola mahay misy fo izy amizay. Dia hamitaka olo izy fa ny tegna zava-dehibe zegny tiako ho tadidintsika voalaza amin'ny 10 koa fa hoe hampangatsiaka ny fitiavantsika hozy izy mpaminagny sandiko. Dia le fitiavagna bako maro karazany koa. Misy fitiavagna maha-olon-droa fa le tegna fitiavagna an'Andriamanitra zegny le tegna araka ny baiboly dia le fitiavagna antsony hoe fitiavagna agape igny. Igny le fitiavagna tsy magnavakavaka le fitiavagna avy amin'Andriamanitra zegny magnan'zegny. Fô tsy hoe fitiavagna mila takalony na hoe fitiavagna satria anao tia zah dia mbô tiaviko, satria anao mampalahelo zah ke tiaviko, satria anao satria anao ray aman-dreny ke tiaviko regny mbola tsy izy aby regny. Fa ny fitiavagna tegna fitiavagna an'Andriamanitra dia fitiavagna agape zegny tegna naturel aminahy mihitsy zegny le fitiavagna ary mahasarogno raha jiaby magnan'zegny. Dia agnatin'ny hitranga aby koa zegny amin'le activité ataon'ny mpaminagny sandiko hamitaka olo. Dia koa mbola tsy tonga dika zegny mpaminagny sandiko mbola tsisy raha beke zegny mbola tsy tonga dika Jesosy e magnan'zegny. Dia mbola agnatin'ny famantaragna koa agny amin'ny 15 tapitry maharegny resaka filazantsara zegny olo jiaby era zao tontolo zao na olo agnanan'ny raha faran'izay lavitra tsy maintsy efa naharegny ny filazantsara aby zay vao tapitra zay vao tonga izy 15. Amin'ny anaran'i Jesosy.
ary ho toriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia ovao ho tonga ny farany. Dika zany tsy maintsy afa maharegny aby olo jiaby eran'izao tontolo izao vao tonga ny farany. Fa amin'andro ke ndraika fivitsy olo koa tsara na regny lazany fivavahana zany mavandy na agnaty halabe menakory ko volagny hoe are mivavaka hono tsy maintsy fameresaka Jesosy fogna zegny hoe agnisan'ny famantarana koa zegny hoe rehefa tapitra maharegny aby olo jiaby zay reo koragnana notanena hoe anamofo mivavaka na moheresaka vavaka ko fa mahavaly izy hoe misy ny atao hoe Andriamanitra. Dikan'izegny efa miboaka koa famantarana ndraiky mahay hely zegny famantarana taverambola tsy miboaka. Agnisan'ny famantarana koa vola zegny mandiny fa 5,000 ndraiky mitsangana eo amin'ny fitoerana masina ozy izy ny fahavitavitan'ny fandravagna. Zegny hoe zegny raha tena volagny amin'iny ndraiky zegny araka le nolazaigny tamin'ny Daniel mpaminany agny amin'ny Daniel 12 araka 10 sy Daniel 7 igny izy zegny le misy an'le 3e temple le tempoly fahatelo le amboarin'ny jiosy agny Jerosalema am'izao i. Zegny hoe zegny rehefa tafasangana mboko 3e temple zegny misy an'le mety hiverignany fombany talohany jiosy de zay le fahavitavitany eo amin'ny tempoly teneniny aketo hoe ary ny antikrist zegny hiboaka avy amin'ny 3e temple. Donc zegny koa fa tafatsangana i 3e temple io afa agnatin'ny famantarana zegny fa ho avy zegny Jesosy. De amitsika ake mivolagny zegny araka an'le finilazaiky efa vita le plan le 3e temple any Jerosalema fô efa miambigny daty hanaovanjareo azy atsika am'izay. Dika zegny koa fa manompo magnano io zegny zareo efa ho avy tegna fa marikitry Jesosy. Mbola anisan'ny famantarana koa zegny alohan'ny hatongavan'i Jesosy misy ny atao hoe andro fampakarana any 9 mbola amin'ny Mateo fo izy milaza zegny 9 sy ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia aoka izay olona ny Jodia handositra ho any an-tendrombohitra ary izay ao an-tampotrano aoka tsy hidina haka ny ao an-tranony ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina haka ny lambany ary loza ny bevoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo. Zegny Jodia ozy izy aoka handositra zay any an-tsaha aza miverina any an-tanàna antsony zay ao an-tampotrano aza midina antsony zegny hoe zay ny atao hoe fampakarana raha tegna tsory ary mbola magnamafy koa ny 7 sy ny 170 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany hisy 2 lahy any an-tsaha ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havela ary hisy 2 vavy manodina ny fiksoham-bary ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havela. Zay zany zegny hoe zegny misy olo anankiroa izy izy tany an-tsaha araiky raisiny ray havela de misy vevy anankiroa ray ho raisina ray havela dikan'izegny enlèvement idy amitoy am'le hoe hafatra tagny amin'ny Levitikosy hoe rehefa mijinjavary nareo izy amin'ny zanaka Israely aza jinjaina daholo fa ny eo ampovoany jinjaina fa le amin'ny sisiny avy aloha ho an'ny malahelo. Zay le hoe mijinja maka zay foana ny fomban'Andriamanitra maka ny vokatra de tsy maintsy misy ambelagna zay le hoe alohan'ny hatongavan'i Jesosy tsy maintsy misy olo anlevy ampiakarigny fa misy olo am'izay le sisa tsy nalaigny le tsy nijinjaigny tsy le olona anankiray ohatra le voalaza teo olona 2 lahy ray lasa le tsy nalaigny de re le hiatriky le andro fahoriagna zay afoheziny le nambariny ho afoheziko ny andro izy izy nohon'olombo afidy satria azy mbola misy olo ho tafajanony eto amin'le fampitagnan'ny fahoriagna igny. Mbola agnatin'ny famantarana koa alohan'ny hatongavan'i Jesosy ko mbola hitranga ny atao hoe tribulation. Ny tribulation zegny andro mahaory zay ho isy eto ambonin'ny tany eto le fahoriagna tsy mbola nisy toazy agny amin'ny 9 sy ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa amin'izany andro zany dia hisy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toazy hatrizay ny andohany zao tontolo zao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony ary raha tsy efa nafoezina izany andro zany dia tsy hisy nofovonjena fa noho ny olombo afidy dia ho hafohezina izany andro zany. Zegny le tribulation fanazavaigny taloha igny. Alohan'ny aven'i Jesosy Kristy zegny mbola isan'ny famantarana koa tsy maintsy misy ny tribulation amin'ny any i zegny le fijaliagna tsy mbola nisy hatramin'izay nisy any tany izy koa mbola nisy fijaliagna nahazo anazy tsy mbola ampafiriny fa mbola ho avy mafimafiny io ary tsy hisy mitovy azy ary kiniana fehezin'Andriamanitra izy fotoagna satria ao nohon'olombo afidy izy izy nafoezagny fotoagna zegny hoe zegny misy ampahan'olo ihany handany fahoriagna fô noho ny fitiavan'Andriamanitra hoe satria raha namela lavabe le tribulation de mety tsy hisy olo avavonjy mihitsy na araiky satria mety tsy ahazaka le fahoriagna mafy be de no afoezin'Andriamanitra izy amin'ny 12 nafoezin'Andriamanitra ny fotoana de ile nataony hoe telotaogno sy tapany fo ny tegna manjaka ny satana ny nouvel ordre mondial zegny de le telotaogno sy tapany farany no
dia ny divoly zay latsaka avy agny an-danitry ny tegna manjaka efa mandripaka tanteraka. Dia mbola isan'ny famantarana magnaraka koa isy ozy izy Kristy sandoko zay milaza hoe aty aminay misy Kristy, etsy misy Kristy, aroa misy Kristy manzay. Maro zay olo milaza hoe amin'ny fiangonana aminay ka misy aminareo tsy izy mandehana aminay atao, maro olo milaza zay. Dia koa fa misy zay dia efa agnatin'ny famantarana koa fa efa ho avy Kristy. Ary raha zegny efa misy amin'izao fiangonana ray amin'izao efa magnano publicité, efa misy magnano panneau d'affichage hoe mandehana aty aminay amagnafa manasitraka ao aminay tena misy famonjena mampanakarena manino zegny koa zegny atao publicité Jesosy atao aminay ny tegna izy magnan'zay. Dia efa agnisan'ny famantarana koa zegny. Dia atao famantarana raiky tao zay efa agnisan'ny famantarana efa tanteraka edy agny amin'ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahaenina amby roapolo zegny atsika mahita zegny resaka mpaminagny sandoko zegny. Ary maro izy olo voafitany enina dia n'olo voafidy azy izy voafitaka satria hagnano fahagagagna lehibe izy zegny lazany agnatin'ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo zegny hoe amin'ny andro farany zegny andaka aloha ilay Sainte Kristy lao. Dia rehefa aveo maro le voafitaka ny fiangonana fa zegny agnisan'ny fitaovana koa mety hoe entin'ny diavoly amitagna olo. Io moa ilay voalaza tamin'ny Jonathan amin'ny apokalypsy efa nazavaigny misy biby ivoaka avy amin'ny ranomasiny igny zay le hoe fanjakagna ny fitondram-panjakagna ny gouvernement. Fa misy biby raiky ivoaka avy amin'ny tany igny ilay fiangonana resaka ecuménisme igny le fanazaigny hoe amin'ny andro farany mbola ho isy ny atao hoe firaisampinoagna. Igny tsy amin'izay moa fa misy amin'izao fa misy ny firaisampinoagna zegny firaisampivavahagna zay ny atao hoe ecuménisme mondial. Mitape zay koa tsika amin'ny internet dia fa mety hoe ecuménisme mondial zay ny anisan'ny tanjogno enina io anisan'ny tanjogno nouvel ordre mondial ny hoe amin'ny andro farany hatambatra zegny ny finoagnan'olo. Dia voalaza koa izy ho marobe ozy izy ny voafitany satria hagnano famantarana ary ozy izy misy hoe le resaka projet Blue Beam projet NASA moa izy hoe agny an'Amerika agny le hoe le hologramme. Dia zao ny fomba hahafahany hamitaka ny olo voafidy. Apokalypsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mamitaka izay monina ambony tany izy amin'ny famantarana izay nomena ary hatao eo i masony bibidia sady milaza amin'izay monina ambony tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Ary navela hanisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba hahateny ny sarin'ny bibidia ary hampamono izay rehetra tsy mety miankohoka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia. Hanana fahefagna zegny bibidia volagniny handatsaka afo avy agny amin'ny langitry zegny hoe zegny efa voalaza zegny. Dia i ravatra lazaigny eto amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo sy magnodididigny azy io ilay projet Blue Beam volagniko ilay hafatanjy amin'izy ny fomba fiseho izy zegny magnan'izao. Zareo zegny handefa zavatra avy amin'ny langitra igny ohatra tsika kristianina za mino Jesosy mety hagnamboatra sarisarin-javatra magnendrikendriky Jesosy izy aboakany avy igny. Dia zay le hoe hanisy fofonaina ho anazy izy ilay amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo tegny ary navela hanisy sarin'ny bibidia satria maha bibidia azy endriny izy zegny magnano endriny fô bibidia zegny le raha fô atany amin'ny endriky Jesosy endriny amin'ny tagnana olo mba hahateny ny sarin'ny bibidia. I hologramme volagny ake zegny mahavita mivolagna mihetsiky manana endriky. Dia zahavany fô zegny ny endriky tarihin'i Jesosy agny amin'ny apokalypsy moa misy milaza azy hoe hamirapiratra be izy ny tarihiny zay zegny tarihin'i Jesosy rehefa ho avy amin'ny andro farany. Ary devoly fetsy hainy tsara momba ny baiboly io dia atany mifagnaraka amin'izay hitantsika anaty baiboly ka ny raha atany. Dia mety hagnaboaka hologramme sarin'olo izy karakaraha Jesosy tsy moa zay endriny mahavany azy atany mitovy mamirapiratra be ny tarehiny. Dia eo amin'izay zany voafitika ilay olo maro mieritreritry atsika hoe atao efa tagny Jesosy satria miboaka avy an-danitra ny le raha miboaka avy ambony ary mamirapiratra ary misy feo hampiteny azy izy misy feo hagnakohako amin'izay hihetsiky raha io. Dia moa zany amitahany olo maro. Dia ny silamo agnamboarany sariny tsy haiko Allah tsy haiko ino agnarana ilay hinoan'ny silamo Ibrahim tsy haiko ino. Dia ny boudiste agnaboahany sariny Bouddha. Dia ny hindou agnaboahany sariny Krishna. Zegny hoe samy agnaboahany ilay sariny Andriamanitra ny inoany aby ny olo zay le hoe hahavoafitika olo maro amin'andro farany. Dikan'izay ny hay namany nomboko niany fô izy koa mbola tsisy an'izay ny famantarana biboaka avy amin'ny lanitra hatany devoly io mbola tsy tonga Jesosy. Dikan'izay izy koa misy aza mbola tonga dia taitry fa mbola tsy Jesosy fa mbola ilay voalazan'ny apokalypsy hoe famantarana hatany devoly biboaka avy amin'ny lanitra mbola mety handatsika afo arako izy mbola voalaza amin'ny apokalypsy ndiny fahatelo ambin'ny folo fô zegny. Aza meky fitipitahan'olo hoe misaratra hoe aza taitaitra zany ka misy raha miboaka avy an-dangy tonga dia fitaitra sambofy Jesosy efa mivolagna mihitsy matetiky efatra amby roapolo tao. Famantarana farany ahafantarantsika alohan'ny aviany dia ny
ny masoandro sy ny vola izy ary ny kintana izy zeraraka ary ny lanitra lozilozina ny heriny any amin'ny 7 milaza zay dia zay point maromaro zay zany isan'ny famantarana alohany avy an Jesosy. Raha mbola tsy mitranga regny point be dia be ny tany secte regny mbola tsy tonga zegny Jesosy. Raha mbola misy araiky amin'iregny fa tsy mitranga dia mbola tsy tonga izy fô efa accéléré be io zavatra io fa dia efa tsy maintsy hitranga. Léopard zegny biby malaky mihazakazaka malaky rapide dia malaky be ny fitrangany raha be ke mandeha malaky be tonga araiky niany tonga araiky amaray tonga araiky afaka amaray dia efa atoato be zegny raha jiaby hitranga. Magnaraka idirantsika koa zegny manakôry amin'izany io fomba fisehony any amin'ny 7 atsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tahaka ny helatra avy any antsinanana ka hitahatra ny andrefana dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Zegny hoe zegny ny hologramme keo volagny zegny boka ny fazahoko azy ny fisehony mety hoe miboaka keo izy mahita keo bolo jiaby atsika Madagasikara mahita keo mitsangana keo mety elaela izy sady mety ake izy magnano démonstration keo fô niny Jesosy tsy zay amin'ny 7 miboaka izy mitselatra karaha ohatra mitselatra ndraiky so avy any andrefana tonga dia boaka hatrany antsinanana zegny hoe miara mahita zavatra araiky olo jiaby manomboka avy any antsinanana ka hatrany andrefana zay le volazany 7 tahaka nitselatra ho izy avy any antsinanana ka hatrany andrefana so ohatra zegny volagna koa zegny efa tapitra mahita olo jiaby zegny hoe zegny maneran-tany ny tena zegny amin'izegny avy eo koa zegny ny fomba fisehiny koa zegny miseho amin'ny lanitra ny zanak'olona hozy izy misy trompetra haneno any amin'ny 7 ka hatramin'ny faraka amin'ny 3 io zegny halainy devoly tahaka aby fô hafa fa zegny nen'Andriamanitra eto antsika mahafantatra tsara 7 ka hatramin'ny faraka amin'ny 3 ndraiky vakintsika koa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary hahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny izy ary hangoniny ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazan-tany 4 hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Zegny voategna izy eky hoe tonga izy misy trompetra magneno ary rehefa tonga izy dia hanangona ny olom-boafidy avy vazan-tany 4 ke hologramme volagny zegny hamitaka fa zegny ny raha tany fotsy tetagna izy avy tsika raha hitahita ny hoe manaonahoana ny endriny any amin'ny apocalypse agny milaza mitsy hoe mamirapiratra be ny tarehy Jesosy mamirapiratra be tsy fantatra hoe tsotra tarentsika fa mamirapiratra be hoe any apocalypse milaza zegny zay zegny fisehony Jesosy rehefa tonga izy dia zao amizay zegny hiditra amin'ilay hafatra farany le hoe fagnamarihana momba ny Matthieu 24 zay misy famarihana vitsivitsy agnatiny. Fagnamarihana voalohany voalazana amin'ny 7 dia hoe tsy ho lany zegny taranak'olombelogno mandrapahatonga ny andro tonga avy an Jesosy voaporofo koa zegny amin'ny andro ke io tsy ho lany zegny taranaky na hatao manaova tsaka fagnabeazana ela zegny sy ny karazana io fa voateny efa voasoratra io ny taranaka dia tsy ho lany misy fô na agnatin'ny andro faharoagny ke volagna zegny tsy maintsy misy fô ny taranaka 7 izy milazana zegny afaka vakinare. Mbola fagnamarihana magnaraka koa zegny tsisy olo malaza mahay mamantatra hoe afiragna izy avy fa ny zavatra fantatra dia ny tahaka ny aviavy zay mbola vakitsika moa rehefa avy hoe ny famantarana ny ambarany fô ny tegna andro sy fotoagna tsy ambarany fô araka ny famantarana jiaby hitantsika ndraika efa afaka magnambara fa fo mariny le raha ny 9 sy ny 12 zegny mahalaza zegny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza afa-tsy ny ray ihany koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo. Zegny hoe tsisy olo mahay Andriamanitra irery ihany mahay ny andro zegny ty fagnamarihana. Agnisan'ny fagnamarihana koa zegny dia zao tahaka ny andro Noa izy no fiavian'ny io andro io zay voalazagny amin'ny 7 sy ny 7 ino ma raha nisy tamin'ny andro Noa. Tamin'ny andro Noa zegny ny olo nampilazagna ho avy ny safidrano midira agnatin'ny sambo fiara aby olo jiaby diny raha natan'olo namohezan'olo aby Noa nankalifahan'olo na mara lefaka andro maigny be ve dia hosy safidrano dia nilaozan'olo nagnano raha mamaky an'io 7 ka hatramin'ny 7 tsika mbola nilaozan'olo aby nagnano fanambadiagna nagnano resaka fombafomba mpanambadiagna nagnano fiainana andavanandro zegny tsy ndraha rahin'zare négligen'zare zegny le olo nampilaza aloha ary tahaka an'zegny koa zegny ny raha misy aketo am'izao olo efa mitory be fakaiky dia mbola olo egny sorogno variagna magnano fiainana andavanandro soro hoe magnano zegny ary ho tahaka an'io izy dia ho tonga tapaka am'izay izy ny rano
hamelo olo aby de magnanjaigny koa eto zavatra hitranga io ho tonga tampo koa taka tamin'ny andronao aho izy vaky tsara be ndiny fafito amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo hagnanio koa avy andro jesosy tonga jesosy zay vao gaga am'izay olo de efa tratrany safodrano raha tamin'ny andronao aho efa tsisy fika efa mihidiny varavaragna efa tafiditra agnaty samby fiara bolo jiaby magnanjay koa jesosy rehefa tonga maka ny olony de zay vao tetritsika hoe efa misy olo manjavogno zay vao ary totsita rahakoto ary totsita raha be efa tsisy fika magnanjay zay koa zay fagnamarihagna raiky fagnamarihagna farany tsy tokony ho tampoko amin'olo miambigny zegny ny ahatongavan'ny jesosy akeo volagniny zegny satria o voalaza mihitsy agny amin'ny diny faefatra amby efapolo misy fagnoharagna raiky natany zegny hoe ho an'ny ologno zay miambigny zegny tsy tokony ho tampoko aminazy satria efa fatany hoe lasa igny olo igny de tsy maintsy mbola hiverigny ary surtout misy an'ilay famantaragna ny aviavy io mandray amin'ny conclusion rehefa aveo ahafahansika miambigny atsika zegny zao ho antsika efa mahalala raha marobe tsy tokony ho tampoko amintsika eky ny aviany ohatra fa zegny ho an'olo miambigny tragno hoe anazy raha fafantatrinao hoe tsy maintsy misy mpangalatra ho avy satria izy fa miteny hoe tsy maintsy ho avy anao zegny raha miambigny tsy mandry fa mantotro foanao miaraka olo magnonkônka afregninao dika zegny tsy tampoko aminahy fa na komandry matory efa antragno le olo voregnina tampoko aminana na petry aby magnanjegny de dika zegny tsika tsy tokony hatory fo izy ho avy mila miambena zare hoe miambena ka mivavaha miambena de zegny zegny agnisan'ny conclusion raisiny farany de hoe le hagny volazany andiny faharoa amin'ny telopolo sy fahatelo amin'ny telopolo hivakiky me magnirika atsika miomagna de mba mizaha zegny magnano famantaragna tahakany amin'ny aviavy vakiky tao zegny karazagna conclusion farany momba atsika ny amin'ny matitiko efatra amby roapolo andininy faharoa amin'ny telopolo sy ny andininy fahatelo amin'ny telopolo amin'ny anaran'i jesosy ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo izany rehetra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mby eo ambaravarana izy zegny hoe mazava be ny andiny fahatelo amin'ny telopolo famantaragna raha jiaby mivolagnina teny dikan'zegny koa fa hitantsika aby famantaragna aby takeny dikan'zegny afa mbaravaragna ka izy efa magnonkôgno zegny hoe raha moharigna amin'ilay olo mpangalatra take igny afaregninazy efa tamiagna ka fa magnonkôgno ny anjaranazy isa manokatra tamiagna ary tsy tampoko amina le raha izao veriny olo vonjegny izy koa fa magnanjegny ary io mandeha izy olo aboko voavonjy destination finale le olo voavonjy ny olo voavonjy araka amin'ny andiny fahatelo amin'ny folo de zao ny olo voavonjy izy de olo managna faharetagna hatramin'ny farany zay olo mahatratra amin'ny farany no vonjena andiny fahatelo amin'ny folo zay managna faharetagna mitazogna an jesosy zay managna faharetagna mitazogna fahamarinagna zay managna faharetagna mitazogna le fitiavagna agape izy tsisy lonilony izy tsisy takalony le fitiavagna agape araka an'Andriamanitra de zay miambigny tsy mahatoky any amin'ny andininy vakitsika ny andininy fahadimy amby efapolo hatramin'ny fahafito amby efapolo misy le fagnoharana zay ka le olo managna fahatokisana zay olo miaritra amin'ny fiambenagna zegny ny atao hoe ologno voavonjy ary mandeha izy olo aby igny vakitsika ny andininy any amin'ny matitoko fahadimy amby roapolo ndraiky vakitsika andininy fahenina amby efapolo ambarany agny mihitsy hoe any amin'ny fiainagna zay ologno mandresy amin'ny arabike de tafita any amin'ny fiainagna mandrakizay any an-danitry sambatra eo antratrin'ny Abrahama zay olo voavonjy agny amin'ny Loka toko fahenina amin'ny folo andininy faharoa amby roapolo zay zegny momba an'le olo voavonjy fa kosa ho an'le olo tsy voavonjy mankoa ndraiky zao ndraiky olo tsy voavonjy de tonga de micontraire am'le take fo zay olo tsy managna faharetagna zay olo tsy managna finoagna zay olo tsy managna fitiavanamagna zay olo tsy miambigny tsy maharitry miambigny andiny fahavalo amby efapolo ka hatramin'ny fahadimampolo matio 24 milazan'zegny bakeo afaka vakinare zegny hitaka zegny olo tsy managna fiambenagna tahaka le ohatra natata le olo miambigny tragno volagny akay zegny ny olo tsy voavonjy zegny hoe contraire am'le voavonjy ary mandeha azy le olo tsy voavonjy ny olo tsy voavonjy mazava ho azy mandeha agny amin'ny fiainana tsy hita zay misy fikotroany fitomanina tsy fiafarany andiny faraka amin'ny dimampolo izy milaza zegny ary agny amin'ny Matio toko fadimy amby roapolo io koa de mbola milaza zegny ko andininy faherigny amby efapolo hoe mankany amin'ny fiainana tsy hita le olo mankany amin'ny fahaverezana zay jesosy ahazo voninahitry atsika hita amby finoagna amin'ny hafatra ake zegny misaotra atsika nihatry nitandregny hatramin'ny farany amen